Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Eza ny fity. Tantara no soratany Mamitiana Jeremia na Abakabaka. Ireto avy no amelony tantara Nalzao, ny Anarazafy, Fahendrena Raerinambiny. niaraka tamin'ny Miaina Fity sy Miavatsiavo. nanatotosa sy nikirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro voalohany. Odio. Aiza olona? Odio. Zany kosa ny fa misy olona ka. Ratsy, mandroso aloha dia mipetrapetra. Dia androso tokoa moa zany ka. Salama daholo aloha ve nareo aty salama ihany izay ka. Ary ianao no manao ahoana? Mararano ny fo Manga tsy misy olona afa-tsy ianao ato ka. Efa izany foana ny isan'andro alina ihany vao tonga ny olona. Inona tokoa aloha no arosoko anao kafe sa ronono? Anaovako vetivety mantsy ianao fa toa mbola misy afaka anamboarana ihany Oka re zao ny fahitako anao dia efa zava-dehibe Aza dia mahita lasaina re andraso fa ronono efa voninao zao. Alaiko vetivety Tena sambatra ihany ny vady aman-janako mirana ity ka. Tena mahakarakara tokantrano mihitsy. Ny trano milamina, ny gorodona amin'izany tena tahaka an'ireny lelafiny ireny mihitsy. Aiza moa ialany tsy ho tara. Nefa hono ity izy efa manambady tika. Tsy miraraha an'izany aranga. Ary tsy maintsy mahazo fitiavana koa na dia sombony azy. Izay ihany dia tonga io azy dia ataovy. Nao koa ity dia misahirana amiko ery. Tsy voatery anao tahaka an'izao ni ianao Ataovy rehefa inona azy ity sady vao mafana ni io Eny misaotra ary moa sady anona ny karakarainao koa ve mo tsy ahasarika ny lela ny anandrana azy Aiza koa dia hoe izany sady tahaka ny hoe mbola tsy nihinana nahandroko ireny koa ity ratso. Fa inona tokoa aloha ny vaovao Minao mantsy fa tsy maintsy misy fa tsy tonga fahatany aty fotsiny ianao Ary ianao mahatakatra Tena misy tokoa aloha Ka lazao azy efa nikarakara sakafo ataondro koa mantsy ka sao tsy vita eo ny resaka Eny tokony efa fantatrao anery mirana ny antondiako Tena tsy haiko ka. Fa inona nefa izany Maninona raha tonga dia tsorina Tsy tsapanao mihitsy very mirana ny fitiavako anao Tianao any Efa impiry moa no namboraka ny tato-poko taminao nefa dia lavinao foana ka. Ka misy antony ange matoa mandahanao ratso sao dia adinao koa azy fa efa manana tokantrano anie Mitovy ihany any antsika izao Za koa anie efa manana tokantrano Ao tsara ve aloha ianao Hodinao tsy azo mihitsy ingeny zavatra tiako lasaina izany sa fantatro tsara fa efa manambady ianao ka diso fantatro loatra indray ary. Ka inona mbola isisianao amiko ka? Tsy olan'izany ka. Afaka mifankatiana itsika fa atao tsisy malala fotsiny. Tsy rato tsy ampirafy ny vadiko izany amiko vehivavy iray ihany dia lehilahy iray ihany koa no tiavana sady tsy sindrak'Andriamanitra raha teo izany ka. Diso be ianao ry mirana. Afaka mizara fitiavana amin'ny manodidina azy ny olona tsirairay. Izany mba toe-tsainao raha azoko tsara anie izany ka betsaka ny tovovavy miaraka aminao Mandray atendrony kosa ianao ry mirana. Tadidio fa rajo miangavy ianao mba tsy hamerina an'izany resaka izany amiko intsony. Raha mbola tianao koa tsy tenenako an'izao zavatra ataonao izao dia miangavy ianao aza averina intsony. Eny tsy maninona ary fa aleo ity manginanao eny an-trano na dia izany azy Miala tsiny indrindra tsy olana be akory izany ka. Ary aleo andefa mbola hiasa koa Ary angato koa tsy miditra ny fito nareo androany ka. Ianao nefa mbola aty ihany amin'izao ora izao. Marina tokoa izany. Mbola misy zavatra kely ataoko izay dia izay ny antony. Efa niara tamin'ny taleha fa tsy hoe manao izay tiana akoriko. Gaga ihany amantsiko. Efa ny folo latsaka izao. Amin'ny roa vao miakatra ka.
Zay aloha fa lasa masotoa ianao. Tena mba enjana koa ty zavatra nolazainy ratsy ity ka. Mba enjana koa ty zavatra nolazainy ratsy ity ka. Tsy mba mahafehy fitiavana ve na dia hoe tena ty ary. Efa fantatr'izao ve fa manambady amanjana ka dia mbola hatoriany fitiavana ihany. Ve ty faleoko mikarakara sakafo atoandro ka. Andriamanitro, dia ahoana ny atao raha sanatria izany tratrafarany amin'ity raharaha ty. Tena losika marina ka. Dia gadra ve ako? Ohatray, toa tonga sady ianao. Ary angatsiny aza. Orija, fa ino ty mahazo anao ty e? Toa malaindaina fafy izany. Tsy salama nga ianao. Rija! Ahoana izy ianao teo? Andray, fa misy inona e? Inona mahatonga anao nody sady nefa vao amin'ny valora maraina ange izao hoe? Mirana, mbola ty avy ianao? Otry, fa inona koa ty fanontaniana petrako amiko ty ka? Raha tsy tianao ve dia mbola hitanao mijanona eto e? Na inona zava-mitranga? Ie? Vonina nitazona ny voady efa natao teny ambony alitara ve no? Ie? Inona daholo re izany Rija? Fa inona mahazo anao e? Sa misy olona mitoejaza aminao any sanatria? Dia makatoky amiko ianao? Lasa lavitra loatra kosa ny sainao izany ry Mirana. Ka inona fotsiny ary e? Mampiasa saina ny fanontanianao. Amin'izay mbola malazolazo tsy azoko izany. Ka zao anie, hitanao? Oay, ko aloha fa misy miazo ako. Allo? Izy indrindra? Atao trano ka. Sao dia zao ve? Eny ary, afaka tsasakadinao tonga any. Eny tompoko. Sao ry Mirana, tsy maintsy mandeha sao dia efa tafiverina miresaka tsara tsika. Fa inona mihitsy ty mahazo anao ty e? Ary iza le teo? Zay aloha fa maika e, vavao ah. Fa misy inona ary? Tsy fanao Rija mihitsy ny tahaka izao. Fa misy zavatra mahazo azy mihitsy angamba ihany ka. Aleo aloha mivavaka ho azy e. Izay izao mety. Mandrosoa anao dia makato hoe? Misaotra tompoko. Misaotra anao aloha namaly ny antso. Ely izany e, lasa hoe iza ny anaranao? Ry jary manana tsiaro nantenaina tompoko. Karatra ao azafady. Ty ary. Ok. Efa henonao moa fa nisy namaky alina ny orinasa ny asanao. Ary nisy mpiambina 5 maty noho izany. Eny tompoko. Ary fa naninona ny tsy niasy ianao zao maraina izao? Raha ny tokony ho izy mantsy dia tokony tany ampiasana ianao ilay natsoko teo. Tany ampiasana ihany fa nangataka tamin'ny talemba tsy asa. Inona ny antony? Tena tsy zaka ny saiko no nahita ny zava-nitranga teny tompoko. Efa mikorotana sahady ve ny adony fa tsy mbola nandeha akory ny fanadihadiana? Tsy azoko ny tianao lazaina ko misira. Tsy azonao hoe ny tiako lazaina? Tonga dia lazao ny zavatra fantatrao tompoko fa nazaza mba mivarahotsana ihany manolana an'izao a. Mivarahotsana sa mody mivarahotsana e? Po maika maizina amiko ny zavatra lazainako misira. Zao no izy raha miserija. Mba tsy hitaran'ity raharaha ty dia tsoro amiko fa ianao no to ambadika ireny fanafiana miaro von'olona fianao bibiny ireny. Mba tsy lazako hoe ianao mihitsy no nanatanteraka azy alina. Oka kosa aloha monsieur le commissaire, tsoroko aminao fa tsisy idirako velively ny zava-nitranga nahatonga an'ilay fahavakisan'ny orinasa iny. Aza be fanamarina tena ramse a. Inona fotsiny ny janonanao tao ambiraonao hatramin'ny valora sasany alina. Nefa ny ora firavanareo dia amin'ny 9 ora ariva. Ekeko hoe nijanona naharitra tao tompoko na dia hoe ora efa firavana aza. Fa nisy asa maika nasain'ny taliana ataoko ilaina ny maraina dia namita an'izay ny antony najanona natao. Mbola mahita valy any ianao zao ka. Mahazo mandeha ianao fa zao kosa nefa tsy mbola mahazo miala amin'ny faritra Antananarivo aloha anao raha tsy milamy zao raharaha zao. Eny tompoko. Mandrosoa manaraka.
sao dia tokony resaka mitaly ihany aloha ianao e. Maninona tsara? Dia raha iresaka aminy a dia laza inona ka? Ka mba mitady izay fomba ahafahany miaro anaoko sy manamarina hoe tsy olomeloka koa ianao. Tsy vahaolana izany ry Mirana. Vao fanaty atiany andray mandiva dia efa ho any amin'ny sady ahako e. Sady ny tena sarotra anie ka orinasa ny nisy nandroby e. Dia amin'ny fomba ahoana moa ny andehanako any raha araka izany hevitra ao izany? Tena tsy mety ka. Ka tsy misy afa-tsy izay any e Ridzy. Dia hiaino eto fotsiny izany. Aiza no alehany amianaka raha sanatria ianao ka migatra? Ka mbola mandinika ny tokony ataoko fa ianao ty toa voamahika manankirotan-tsaina ndraiko. O Ridza, ianao anie ka mitangolika fotsiny eto e. Nefa naezika rara tsy mba ataonao akory. Toa tsy mba misy mampiraika anao mihitsy. Tena aoka izay ka. Nalohako aho rehefa ileo vaky nefa mbola zany ihany ve ny zavatra reko ato? Vadinao anie ahy e. Mba mitaintaina koa amin'izao mahazo anao izao. Ka efa henoko izany e. Ary meo akanjo mafana ako fa hivoaka kely any ivelany ihany aloha. Maninona? Efa amin'inona anie izao e? Anao inona any ianao? Ho any amin'ny talia e. Mino fa mbola tratra ny firavany. Sady mbola vao amin'ny dimy sasany koa izao fa tsy amin'ny enina izany. So dia mba tokony andro maraina kosa re ianao Ridza. Allo andeha ry Mirana. Ary so dia mba hitanao tokoa aloha ilay akanjo fanaovako matetika iny e. Tena tsy hitako mihitsy izay nalehany. Tsy ho ihany ve e. Andraso fa jereko. Ariva ihany efa leo amin'izao e. Izay fa lasa. Dia ahoana tokoa moa izany ty zava-miseho ty e. Aleo aloha mipetraka etsy amin'ny tseza sady eo raha ty mba misy malokako. Andriamanitro, tena miorooro mihitsy ny fanahiko mandinika ny teny-batoko ty. Ahoana ny vady aman-janako? Mbola hery taona monja aleko lona kely. Aleo mody fa ny olona andrasana tety ihany koa toa tsy taporiko. Mety rehefa maraina araka ilay nylasa Mirana. Rangatia, fa nareo ve tsy mijery e? Lalana malalaka be dia mbola ampatona amiko ihany. Ray, mba hafahafa koa ny olona izany e. Toa izay mijehotra azy kotikody izany re izy ko. Mpangalatra ve sanatria? Ny zavatra latsaka ny avy amin'izany e. Raso hoe jerena. Toa fanalahity kely. Aza mihevitry ny adosotra tsona ilay rifa basy efa tsara fahana tsara ty atanako ty Komisera, fa ahoana izao e? Tsy misy ahoana ty fa manaraka anay fotsiny ianao dia vita. Tsy misy fanazavana letsy ary ato aty ny tanana sina haingo mifahela be zany Efa misivora izao nefa Ridza ny laza ny voaka kely teto mbola tsy nody ihany. Fa lasaiza ary iny. So mihitsy ilay mandreraka ka mampitaintaina fotsiny. Andriamanitro, dia sanatria ve nisy namono any ny vadiko e. Ny olana koa ty maty ny findainy dia tsy tanantsona azy akory. Misy mandrondrony izany. Sa mety Ridza ve mitonga? Aleo aloha hitsangana eto dia hojereny izany e. Chéri. Rajo. Mamy aneza mbolitra ao izany e. Kay, afa ahoana izao? So dia verinao fa tiako ary izao zavatra ataonao izao. Ka tsy voatery izay tianao ihany anie no atao e. Dia tsy misy na dia tahotra kely montsy ary ve no manao an'izao e. Moramora aloha malala. Oroka mamy kely iny ve dia tsy mba mahafinaritra anao kosa e. Sa mbola ampiana kely vao mety aminao? Lasa ianao mandeha any Rajo sao etsoko vonjeo eo. Mampitandrina anao farany azy ay. Miantsony ianao vonjeo eo raha tsy velesiko amin'ny titolo ambaravarany ity ianao e.
sao everinao fa tsako ary zany. Izany ve no mpambilaza ty ahy e? Fitiavako anao mihitsy no anton'izany Rimirana. Sa kosa ny vadinao efa tsy hoditsony no andrasanao. Maninona tsara? Zany e. Fa ahoana koa ary zany tsy misy fampahafantaran'izany nefa dia vady zao. Fa lasa aiza ny vadiko? Zao no izy Rimirana. Tratra mpitandro ny filaminana teny akaiky ny orinasa hariva teo ny vadinao. Tsy hay aloha hoe naninona fa za koa vao nirava mihitsy e. Tsy sananatona akory aho fa sao sanatrika zany indray ny voasarinitra miaraka taminy teoko. Andriamanitro, fa lozina rety miseho ty e. Tsy loha izany fa fahasoavana Rimirana. Dia ny rahalanao ve ratsy ny voasambotra any dia tsy mba nanatona akory ianao e? Fa adala zany ny fiheveranao aho ka zany indray no andeha hanatona teny aminy. Sady saina mihitsy ianao ty ka. Ka raha zany indray no nitondroiny fa namany teo. Tena lehilahy tsy misy ilaina azy raha ianao e. Saranao ary izy higadrany mba isan-kenesanao aty amiko. Tahaka atao tsara koa no tiako atao e. Ary inona ry ty be ranomasy be ty? Miala ianao e. Tsy ilaina mikasikasika akory. Ary ianao zany anie ohatran'ny tena miseho be saigny e. Aleo ahiditra fa tsy ilozanao mitomany io fotsiny dia avy koa ianao aty e. Kay! Avy ianao aty a. Aza tazominao mafy be tahaka izao ny tanako ratsy ah. Mialahy ianao e. Rehefa sary tiavana dia tsy maintsy tereko e. Ary andao aty anatinatiny aty. Mialahy va ianao? Vonjeo e. Vonjeo! Manginy ty vava mipetsipetsona Rimirana. Ohatra toa misy olona maro manatona ny aty izany. Mbola hifankahitsika fa lasa aloha e. Ary aleo nitsambikiny eto am-baravarakely eto fa sao dia tratra eto ihany. Natolotry ny malagasy FM ho anao teo. Ery ny fity. Ery ny fity. Tantara no soratany Mamitiana Jeremia na Abakabaka. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nalitsao, ny aina Razafy, Fahendrena Raerinambiny. Niaraka tamin'ny Miaina Fity sy Miavatsiavo. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Mbola hitohy